ilay peniny dada. Tantara nosoratany olona antoaromamy Ravorombato. Asina. Fa nahoana dada telozanao sady. Asina. Mafy nahoana dada hoana felanao iato rery. Oko izay ka. Isantsony dada no atsoko solonao. Iza mba ilasako mahafaly azy mahory ahy. Asina. Dada, fa nahoanao ahy. Oko izay Asina. Marary eo angenao e. Oko izay hoa. Nao zany avako izany. Nao hiala teto amin'izay tsika. Nao fa efa ho ampidirina ny pasana amin'izay izy. Fa fo amin'izay io ranomasonao io. Oko izay ha. Asina. Oko izay. Tsy ho hitako tsony ange dady. Eno a. Nafela samy rery ahery. Lasisy. Eno a. Fantatro izany foko izay. Izany mbola eto e. Tsy anaranao mivelively izany a. Ndao fa ateriko dia ny an-trano amin'izay ianao. Dada ange tsy hiverina intsony e. Mahazo matoky anefa ianao fa tsy andahoanao izany mihitsy a. Azonao izany e. Ery a. Mitsanona ty aloha ianao fa tena mangina loatra ato an-trano e. Azonao atao hoe mitsanona ty. Izany hoe eny e. Raha izay ary mety aminao dia ao fa hijanona re ahy. Fa oka aloha io ranomasonao io oka izay. Tsy mahasoa anao nge io e. Izany a. Oka izay. Oka izay. Volana sahady izay nahafatesany dada. Tsy nianao anenina akory. Ny any fantatra dia hoe namono teny izy. Raha ny mpanafody mahery no sotrony. Izany ara tsy voamarina tanteraka akory hoe inona ilay raha ny mpanafody ny sotrony. Fa dia hoe raha ny mpanafody mahery fotsiny. Inona nefa ny antony namono teny e? Nefa izy efa milokaloka fatratra tamiko ery hoe tsy andao anao ahanaka raha tsy efa vitako ny adidiko aminao. Sa efa vita ve izany ny adidiny tamiko? Mbola raha hafa mihitsy no tsy maintsy karoako koa ny amin'izany a. Amin'ny fomba ahoana nefa no ahavitako an'izany? Dia iza koa no hanampy ahy amin'izany? Tsy maintsy anefa ny antony namono ny tena tsy hiavelako velomaina fotsiny hainy dada. Na namono tena marina izy a, na nisy misompatra. Iza moa mahalala an'izany? Telo volana lasa izay no nahitako farany an'ity tovovavy ty teto amin'ity toerana fialana hetaheta ity. Dia androany indray toa malomalo kendrika anie ny fahitana azy izany e. Toa mila hitomany mihitsy aza fa misy inona ary. Teto foana tokoa mantsy izay sy dada no
miaraka miala hetaheta rehefa sapotsy hariva toy izao. Ndry aizany efa izao ankehitriny fa tsy arovana tsy maty ataon-dohako izany rehetrarehetra izany. dia onjoonjoko izao samy rery sisa. tena andao atoko mantsy ianao ry dada. Inona loatra ny antony? Azoko ny mahamaloka azy toy io. Efa ho atsasakadiny izay nipetrahany teo nefa le rangahy lehibe niaraka taminy matetika iny mbola tsy tonga ihany. Napetrapetraka le antodozy iny izy izay dia izay ny anton'izao e. Mety ho nifanao fotoana mihitsy azy izy ireo dia tsy nahavelona andramatoavady ny rangahy dia tsy nahita hevitra tsony ilazana ny tsy fahatongavana amin'ity tovavy ity. Anioko ngamba ny farany andehanako eto amin'ity toerana ity. Toerana tsy foko loatra saingy tsy maintsy ilozako. Tsy misy dada hiaraka amiko mitsiky intsony. Tsy hitako eto intsony ianao dada. Mahatonga ho feno alahelo fotsiny fankanesako aty ka dada, sesy dada, tsy mahay mifankafony nefa dia tsy maintsy misaraka noho ny akasony tany. Andeha ho anontaniako vare mampalahelo aty izy toa verivery saina. Iny fa mamoaka mosara dia mamafa ny ranomasiny izay nininina fenina nefa nitranga ihany. Mahafatifaty ahery nefa zato izy. Manao any ianao ry zatovavy, afaka mba mitoetra eto anilanao ve a? Manamoana ianao tompoko, hipetraka eto anilako e? Ay, azafady rehefa diso fiteny ah. Tsy ho anilanao rehefa eto amin'ny latabatra misy anao hoe afaka mba manala fahanginana anao eto ve a? Anala fahanginako? Afaka mipetraka ianao ka? Anga fantatrao fa... Ie, fantatro ka. Efa ho adiny iray latsaka kely izay ny andrasanao azy nefa tsy tonga izy. Dia izaho no nandroso teto alohanao dia omenao fahadisoana ve raha milaza hoe tazako daholo ny fihetsika rehetra na dia hatramin'ny kely indrindra aza? Fihetsiko rehetra? Dia nindrasako anisa izany? Le rangahy lehibe miaraka aminao matetika iny e. Tazako foana anie nareo fa ianao no tsy mahita e. Izy somary mitazana kely matetika eny amiko. Hitanao, tsy etsy amin'itsy latabatra manoloana anao itsy aho no mazana no mipetraka ary ianareo tsy miova fa eto foana. Mba tsy mahita tao koa ianao izany a? Tena mahavatra amin'ny manara-maso anay ve? Ie, fatoizako le teniko teo aloha. Gaga fa androany indray mantsy izao vao nahitanao teto nefa izy tsy tazako. Tsy miandry azy ianao io izao, sakaizanao anga izy iny. Azafady fa be teny loatra. Azakivy amin'izany ianao ry tovavy fa maro any ny tovolahy mety hifanentana aminao e. Nahoanany dia ho lany andro sy fandanjara sy hiazakazaka any amin'izay mety hitovilarana amin'ny rainao. Ndre fa ino ty mampitomana anao toy io? Mafy loatra angano teniko sa tena tianao loatra izy ka? Azafady re raha nanafotoana anao ny teniko e. Tena tiako loatra tokoa izy ary tsy miandry azy intsony a. Fa efa nisaraka izahay. Iny nanoana ny foko loatra amin'ny filazanao teo hoe rainao. Sao rery sisa mamisavisa ny fotoana mamy ny rahanay.
taoko tsony sakaizako tena tiako indrindra. Raha azoko tsara zany ny filazanao dia Zay mihitsy. Efa tsy anisany eto ambonin'ny tany tsony tokoa izy. Efa lasa notomavy. ko inona no mampalailanao ny amin'izany? Fa fao ny ranomaso fa maro ny mbola itianao mihoatra noho izay nitiavany anao hoe, ary inoko fa ampakatra anao ho ravaky ny tokantrano mihitsy, fa tsy hanao anao toy ny saribakoly azo atao amin'izay tiana anaovana azy fotsiny eo. Tsy mametsiny anao aho. Tsy mametsiny anao aka raha miteny toy izany ianao, satria betsaka ny zavatra tsy fantatrao. Sady ianao koa moa olo mandalo sendra nitsetra, ka tsy tokony tantarako izany akory. Olo mandalo? Zaho efa nahalalana hatry ny ela fa ianao no tsy mahalala aho. Ny anaranao fotsiny angamba no tsy fantatro. Afaka ny anampy anao ane aho raha sitraka hoe Rija ny anarako, ary afaka ny anome vahaolana ho anao raha toa ka ekenao ho namana. Vahaolana? Mety ampivelona ny ain-dada hoe ny vahaolana hoentinao ahy? Mety amerina ny dada ho eto anatriako ve ny vahaolana ho arosonao ahy? Tsy ampiverina azy akory izany. Dada? Hay dadanao le maty? Tena mbola mamerina ny fialatsiny aminao ihany aho fa niveriko mpisakaiza mihitsy nareo. Betsaka mantsy ny tanora tovavy mitovitovy taona aminao toy izao no manadalany efa mahazoazo taona. Izay no lazako teny amboalohany taminao ange hoe betsaka ny zavatra tsy fantatrao e. Zaho azo ny miala tsinina teny mahery taminao teo. Tsy misy tsinonao akory tovavy ny amin'izany fa averiko ihany anefa hoe afaka manampy anao ary afaka anamaivana ny alaherinao raha toa ka ekenao ho namanao. Iasina aloha ny anarako e. Mafy tamiko ny fisarahana tamin'ny dada, satria tena tamiko loatra. Zary zany eritreritra ao zany e. Any amin'ny asana indray. Mandra-paoviana kay no mbola eritreretanao azy e. Tiana eny tokoa. Eny e, mandra-paoviana tokoa moa ny eritreretako azy. Satria ve vita ny sitrapoko, vita ny asa nasenao nataoko dia manenina amin'ny asa vita sady nga zato izy. Efa 3 volana lasana izy ery malalako e. Ka nahoana no mbola tsy maty ao an-tsainao ihany zany? Ka ianao nefa maty eritreritra ka. Mora aminao iry miteny an'izany. Tsy anao tokoa ny lelo ka aisinona verimberinao. Mba fantatrao ve ny fahoriana mijady amin'ny tovavy iny ry Tiana? Zany Ny alahelo mikika azy isan'andro, le rainy nataony fientana, fitsikiana, andry ny eritreretany fa ianterany ratr'izay, maty tampoka, tsy nialana nenina akory. Mba fantatrao ve izany rehetrarehetra izany e? Mitady vadi-bolana ane ianao zany ry ery e? Fa nga mbola tia azy foana tianao ty e? Ery sao dia nolazainao azy koa raha ny marina rehetra e. Lasao tsy tia azy ary ny foko. Mba olombelona mitafy nofo sy raha ihany ane ny tenako ry Tiana. Ary zao no tadidianao na tsy mivavaka aza nilaza ny marina aminy. Ny marina nge tsy mba maty izay fa tsy maintsy mipotra iny ihany na hiezaka toy ny inona ary tsika
hanafina sy anarotsarona ny amin'izany dia na hoelana ho aingana tsy maintsy iseho. Aleoko ritina enjehan'ny ombo masika toy izay enjehan'ny eritreritra ka. Aoka re raha havako, sao dia anaonao foana ary ianao ty e. Marina ny ianao, marina avokoa saingy tsy nisy azontsika natao tsony any e. Anga isika Andriamanitra ka afaka merina ny ainingarandry. Fa ny zavatra nanomboka toy ireny rehery tsy maintsy faranana ary tsy azo atao mitarehdretra mihitsy. Ahoana indray? Fitao samyreriny ianao fa za tsy mahavita tsonika ary ny efa vita aza nanenenako. Ery eo aloha ho avelanao eo zany ve reo are mbe nasen'ny tantananao e. Ianao rery anie ny any mba natokisany hoe anampy an'iny zanany vavitokana iny e. Dia ho avela ve zany? Ka raha izany no mahatsara ny fisainako ritina, mahatsara ny fieritreretako. Maninona moa? Tahaterao samyrery ho any ianao tsy mahavita tsony aho. Ery fa ndeha hoaiza ianao e. Eo ianao e. Tremanitro. Avelao koa rangaha andeha ihany manahirana. Everina malaky fotsiny izay fomba hanovizana n'ity raharaha ity. Ny fomba hanafoanana ny kala iasana. Fa ino ny vato misakana ny asam-barako rehetra. Fa inona ty mahamaina olotra anao toy io? Marary anga ianao? Raha mba fantatrao mantsy ry asana ny zava-misy rehetra dia tsy nisalasala angambe ianao hamono aho. Namono aho tsy ho anisan'ny vilona intsony. Zaho aty kikisany neninandreo manalina. Mila afo ny androko mihitsy ny fieritreretana an'izany ka. Ery! Fa marary angao aho ianao? Fa manina ho ianao ohatrany maimaina ohatrany toy izao ohatrany tsy azoko mihitsy e. Za manandry iry asina fa tsy maninona akory misy zavatra kely mampiasa ny saiko fotsiny dia zay angamba no antony e. Fa inona ry aloha nosotroanao e? Ilay mafanafanomen'ny dada sa mba ho faina zavatra hafa amin'izay hoe fa tsy etsony dada? Efa sasy ianao rery nge sisy e? Iasina ataovy ranom-boankazo tena farany izay mangatsika kia. Zay izao no tena azoazoko ka. Zany ary malakitra fa tena mainy hetaheta mafiny tokoa ange za zany e. Aza ela ho andry manao an'izay. Iny are aza taitra ianao fa minitra fo ihany izany rehetrarehetra izany dia vitako. Eny ary enary nanosika anao ty fahotana mafaty ty. Nefa nge raha nanambady any asina zany ho an'iza ny ariana fa ho asa ho an'ny zanako ihany. Dia enao tiana ve? Tiana ve ny nanosika asany? Sa ny fitiavam-bola no nibahana tao an-tsaiko? No ahilika amin'ny tiana ve ny adalàna vitako? Misy manjoany hery ty mihitsy fa manafina amiko izy. Jerety izy. Eo izy dia lasa fisainana lavitra dia lavitra indray. Mba hinona loatra ary tena tiako fantatra be mihitsy. Ery! Zay dia tonga.
reo ny ranom-boankazontsika nasiako mofomamy ihany koa ange ay hoe dia ataovy ery tonga dia makafa tsy maninona ery ahoana riasina fa inona ka ho mampiasa saina anao toy io tena ohatra ny lasa saina be mihitsy ny ange ianao tena tsy mba fombanao velively mihitsy ny toy izao ka tsy misy inona rery asina fahazamanahy ianao lasa fotsiny ny saiko eto hoe zaho zany ny fiainantsika tsy misy anydady nefa raha teo zao dada dia mbola lafatra kokoa ny fiainantsika mba mahita ny mariazintsika sy ny hafaliantsika izy zany tokoa moa zany fa honao ahery ahoana raha oviana tokoa moa zany mba hanaovana ndrarahantsika ndrarahantsika eno tsy tokony hisorana ntsony ene fa maninona moa raha roso amin'izay tokoa zany zany hoe ekeko ange zany ndriasiny ekeko zany fa tsy misy ny olana eo an'lohantsika nefa na dia teo aza ny rainao tsy sy velively ihany koa ny olana fa ho vita mora foana zany satria tsika ange efa mifankaty nefa hoana ndray ry ery fa mbola misy mampisalasala anao ve fa tsika ange efa mifankaty be mihitsiny dia nao ara rery hery no andrekinako sy anteherako sisangeo aza maika ianao riasina fa manam-potoana marotsika eo an'lohantsika izao no tadidionao voatery volana izay no nafatesandrainao mety anahirana ny masony manodidina indrindra fa eo anivon'ny fianakavianao ny ahitantsika hifaly ao anatin'ny fotoana tokony mbola hisaonana eny marina tokolony ianao izany mihitsika ohatrany tsy tao an-tsaiko velively ange zany hoe tsika mbola fa nazanaty izany ary fa tsy mba tonony kosa ve nefa raha hoe afaka enim-bolana ny ataondrarahantsika mino kosa hery fa efa mba afa-tsaona sy alahelo ny foko amin'izay miankina aminao ihany io ka eny na dia afaka ray volana azy ange fa niange hoa mba hevitra tsy mpiany mba ataovy hoe miankina amintsika fa tsy sarohery kosa tsarovy fa ianao ange heriny sady dadako no vadiko manomboka amin'io fotoana io eno sady inoko koa fa ho sambatra eo anilanao eny re raha matokely asina salama tsara ny fahatako anao zany androany indray moa sika zany vonionatra amin'izay ny fahakalalatsika izay manahoana ianao andre matoretsy manahoana ianao androany tokoa tsy efa ray volana lasa moa izay ary tao ato ihany sika ny tafahoana indray eso mba misy tanjona tiatsika ho tratrarina kosa ka misy manirika atsika ho tonga eto amin'ity toerana ity raha notaniako ianao zao hoe inona ny tena atondrianao eto dia inona navalinao za aloha efa zatra makaty izay sy dada mantsy izany fa hatramin'izay navatesany dada izay dia efa somary mahalakalana kely ihany aho vao ty makaty fa androany tohatra ny nandeha fotsiny tongotro tonga teto dia tsy naharitra ka mivily kanjo mifanena taminao zao indray za ndray tsy kely ny finoko fa andray androano tsy maintsy miverinety ianao ary tsy maintsy za koa no hitsenanao ampitsikina satria
mbola misy tantara tsy voalazanao tokony hampifandray atsika. Kanjo ity eto ianao tonga. Tsy anio zany no fotoana mety hanambaranao amiko ny hafalianao toy izao sa ahoana ianao koa zato dia efa mahay mandahatra ery ka inona hono no tianao tantaraiko aminao voalohany moa zany? Ny hafaliako ve sa ny alahelo-ko rehetra hatr'izay? Ny olona rehefa saina misafidy hoe ny tsara sa ny ratsy no lazaina voalohany dia ny mampalahelo no raisiny voalohany. Goaka koa mba hisafidiny toy izany. Ny mampalahelo anao lazaina mialoha dia avy eo toizantsika zavatra mahafinaritra. Tadidinao moa ianao mitomany teto. Tsy sanatria amofotamandry akory aho raha mangataka aminao hoe mba azonao tantaraina amiko ve ny fomba nahafatesan-drainao fa tena misy antony lehibe lako azy. Aza atao mampitomany anao anefa ny tantaranao azy amiko eto aloha. Misy atokely aloha ianao alohan'ny hanomboanao ny resaka. Nafatesany dada ny mahaliana anao. Zaho koa mba liana hatramin'izao ary mametra-panontaniana matetika mihitsy amin'ny tenako hoe fa inona marina no antony na tonga ny dada andao ahy. Namono tena zany rainao araka ny fahafantaranao azy hatramin'izao. Araka ny fahafantarako manokana aloha sy ny taratasina velano ahy dia namono teny dada. Nefa ny fisainako sy ny fitepony fokony amin'ny dada dia tsy samy velively. Fa araka ny hevitrao zany dia nisy nanosika andrainao hisotro ilay ranom-panafody tsy fantatra anarana akory hatramin'izao dia noterena izy hanoratra taratasy ho amin'ny anaranao. Ka moa ve mba azonao aseho ahy ilay taratasy nosoratany ho anao? Ndrasa omeko anao ty satria tsy misaraka amiko mihitsy koa manko ty taratasy nosoratra ny daty ty. Ity no mba han'ny fahatsiarovana farany na velano ahy. Ity raha hovakinao aiza tokoa ho an'ny asina zanako araka ny nambarako anao anaka dia tsy andao anao aho raha tsy efa vita ny adidiko aminao. Tsy voatanako anefa izany teniko izany anaka ka aza manome tsiny ahy ianao. Voatery aho andao anao tsarovy fa noho ny fitiavako anao ihany no antony izany. Feno tsy ambaratelo anaka ny fiainana ary toy izany koa rainao koa aza miezaka hitady na hikaroka izay antony nahafaty ahy fa avy hatrany dia karakarao ny fandevenana. Io hery hiara-hitantana aminao ny fananana rehetra navelako ho anao anaka no nanaovako ireo ho anao anaka no nanaovako ireo ka aza atao ambany zavatra ary aza malahelo ny fonao anaka fa lalana tsy maintsy diavina izany. Veloma ny zanako randry rainao. Tsy nanao ininona mihitsy zany ianao sy ny fianakaviana fa avy hatrany dia nanatanteraka ny hafany. Io moa no azoko nataoko
Zara teo tao anatin'ny alahelo tanteraka dia ihery sy ny fianakaviany dada no somebiseby tamin'ny fikarakarana azy. Fa iza moa ty hery ambaran'ny taratasy sy lazainao matetika ity? Fa hono aloha e. Fa iza marina aloha ianao ty fa iza ianao no mikiry alala bebe kokoa ny antony nafaty any dada ka? Raha matokely asina tsy vo eo ianao no laza fa lina amin'ny hafatesan-drainao, ko raha tena lina tokoa ianao dia tantarao aloha ny rehetra fa ao ariana ho fantatrao ihany ny amiko. Miangavy ihany anefa raha azonao atao valio izay fanontaniako izay azonao valiana rehetra, fa afaka hanampy anao hikaroka ny marina araka ny fahalalana sy ny fahaizana misy aty amiko. Iny are fa ho valioko ihany aloha izay fanontaniana azoko valiana. Zay ihery mpiara-miasa amin'ny dada izy, ary tena mpiara-miasa akaiky dia akaiky aminy, ary akaiky ahy ihany koa izy satria ihery no fofombatoko. Fa hafiriana izay no niarahan'ny asa tamin'ndrainao sy ny nahafofombadiny anao zay? Araka ny fantatro dia 5 na 9 taona teo eo angamba no niarahan'ny asa tamin'ny dada. Za mantsy ny voavaka baka dia nalefa ny dada nianatra tany ivelany, tany aho no nanohy fianarako, ary ny nampifamofo anay kosa dia 2 taona teo zay, izany hoe vao tafaferina avy any ampita, vao tafaferina kelikely fotsiny aho dia niarak'izay. Izany hoe ity hery ity izany no tena mahalala ny mivoaka sy ny miditra ao amin'ny orinasa tantranandrainao? Araka ny fahazahoako azy aloha hatreto, satria hery mantsy no ambeteteniny dada foana ao ambavany dada foana, isaky ny miantso any ivelany izy dia tamin'iza tany ivelany zany, dia izy ny tena atokisany mihitsy tokoa, tena hoe ihery ny tena atokisany. Fa avadiko vetivety ary ny resaka tena mifankaty tokoa ve aloha nareo sy hery, ianao sy hery zany, ary tsy mbola nisy fifanolanana ve teo amin'izy sy ny rainao hatramin'izay niarahan'ny asa zay? Ianao koa mampiomehy anahy ka? Fa ahoana? Tena mampiomehy ahy ianao Andriamatoa Ritsaka. Fa nahoana moa zany izay ny tsy fakatio izy ianao? Ndraranay aza nge efa eo mpanomanana azy mihitsy izay ankehitriny ny amin'izy dadandray moa tamin'ny tsy nateo ano tsy fantatro hoe ohatra ny ahoana, na hoe nisy tsy fakatsahoany zareo, tsy haiko izay. Ary hatramin'izao koa mbola tsy nahitako aloha, tsy nahita olana momba ny hery, tsy manamarika an'izany koa sady dada koa tsy mba miresaka amiko izany mihitsiny. Angamba mety misy ihany fa tsy te laza amiko izy, satria sao angamba dia hoe anelingelina mifankatiavanay, sy ny hoe sao dia isy ihany koa tsy fifanarahan-tsaina. Tena tiako loatra mantsy dada Monsieur Ritsaka. Tsy ampisalasalana no ilazako amin'ny dada raha ohatra ka hoe nisy izany fa tapaka hatreo aminay, dia teneniko mihitsy izy hoe roay avy hatrany izy fa tsy ilaina akory asa ato. Raha azoko tsara anie izany mety ho nisy tsy fifanarahan-tsaina ihany teo amin'izy mianaka fa tsy nambarana anao zay ilay antony indray mety ho nahatonga izao famonoteny izao.
tena tsy fantatro velively ny amin'izany aloha e. Ary izy ve aloha tena tia anao? Fa tena hafahafa mihitsy ho amin'ny fanontanianao e. Fa nahoana moa izany izy no tsy tia ahy? Ohatra tena tia ahy izy ka. ohatra voarin-dresaka teto sika, hariva sahady tia ny andro. Tsy aleo misaraka eto aloha sika sy anao dia aoriana kely indray toy izy nandresaka. Fa mba azonao omena ve aloha ny laharan'ny findainao sy nindray taratasy teo mba hanaovako fanadihadiana manokana, ary miantso anao aho raha vao mahita vaovao mahakasika an'io. Ay, raha ohatra ka tena tia hanampy ahy tokoa ary ianao dia tsy maninona fa tsy ampisalasalana ny hanolotra anao andreto ary. Fa mba mana-tena kosa Andriamatoro rija Ahatra fa tena fiaraha-miasa matotra ny amiko sy ny aminao, ary tena fanadihadiana mahafa-po no ataonao. Aorian'izay valisoa mety miandry anao raha toa ka mahomba ny fikarohanao aza manahy ianao raha matoa kely asina fa tsy maintsy valiny tsara no azonao aty amiko a. Manana nefa faharetana fa ny manao zavatra tsy mora, ary aterika ianao sa andray taksi? Ay, raha toa ka tsy hanahirana anao ara dia tsy alohanao ve mba haterina sady ny andro efa hariva ve? Ndao ary Iry eo? Ahoan'izay ry tiana? Efa fantatro sahady izao ny fanontanianao io. Tonga ary dia valio ireo fantatrao e? Apetrao aloha fa sao dia mifandisika miteniteny foana eo aho. Reo viana ihany ho any anatanterahana an'ilay fikasana farany e. Hitanao izany tsy mora ny ry tiana ny anatanterahana an'izany e. Fa ahoana? Sa mahita hevitra faran'izay tsotra sy mora atao ianao? Raha za mantsy ny manatanteraka an'izany tonga dia trainga avy hatrany satria izany no mifanerasera aminazy matetika ko. Ka nosa koa anenao izany e? Ka nosa hoana? Izao hoe maninona raha entina manao voyage faran'izay lavitra izy dia any ny vitaintsika ny aminy. Tretrika anie isika rehery raha azontsika io arena be ireo ny trano, ny orinasa, ny fiara sy ny sisa sa ahoana? Izay indray ohatra ny vehivavy ray adala ny fiheverako ny teninao. Andray Mba mandeha lavitra ve fisainanao io ry tiana? Hoe raha mialy ato Antananarivo izay dia tsy hisy ve ozy ianao na dia tamingam-pianakaviana ray aza ilazany ny tsy mahay eo anahy olo tiana ny ary tiana ary efa fantatry ny fianakaviana izany tsy mba hifandrizorizo amin'izany ny tenako ka. olo tiana. Za zany inona ny fiheveranao ahy? Asa Teniteny foana ity vavanao. Raha tia azy tsy ndeha mandeha any, ndana manaraka azy any e. Ndeha tanterao any ary ny fanambadiana izay vedi-betesinao matetika amiko koa tsy mila koa. Inona mampianana anao eo tsy ny lalanao ny zorona fa tsy. Ianao ty koa dia mora terizitezy. Inona indray? Ianao ihany ange ho any tiako fa ny fomba natanterahana an'ilay faniriantsika ho any tena mbola sarotra amiko angery tiany. Avinga ianao avy ety anilako ety dia eo dia toneo fo fa manimba ny zaza ao akibonao ange ho fonao mora tezitra io Ka ianao tsy inona mahasosotra ka? Maninona indray izao? Ny anao tsy mba mihevitry ny hoavin'ny zanantsika akory. Zaho ary tiana mba misy zavatra tiako angatahana aminao nge Hoe ahoana izay rehery? Tiana Ahoana?
maninona ho ara ajanona izany fisainandratsika izany dia io indray ianao fa hivadi-bolana maninona dia ataonao hoe zaho sy ny zanako ianao hiada-pinaritra ny anaty vila tsara tare sy mihaja fa zaho sy ny zanako kosa sady tsy manana no mipetraka amin'ny trano zarizary. Rehefa anyfahako trano tsara tare ianao raha izay no mampalahelo anao tiana ka tsy mety amiko eny ery tiana le mamono any asiny tsy abahory ianareo mianaka izany fa za eo mitatana ny vola rehetra re izao no lazaiko anao rehery aza za mihitsy ny amadibadianao resaka eo izay indray ianao raha za koa tsy mila izay arenanao sy asiny ianao no ilaiko ianao ny rain-janako ane ianao eo akaikiko mandrakariva ny ilaiko omeko ray volana ianao eritreretanao tsara rehery na iza na hiasana mahafatifaty anao laviny raha tsy hetsika ianao za no mamita ny tantarany mazava aminao zay nampiantso anao raha matoky asina fa misy fanontaniana vitsivitsy mba tiako valinao amiko anio eny andre matoritsy eny to ara ny fanontanianao fa hovalioko raha toa ka fantatro izay valiny ono iza no nahita voalohany nahafatesan-drainao ary taiza izy ny maty sao ihany nahita anazy maty tao amin'ny biraony ka satria tsy nody izy nandritry ny roa andro no sady tsy niantso akory dia farany lasa nakany ampiasana hisaha azy sady hoe anontany ny mpiara-miasa aminy ihany koa kanjo loza fa efa fatana mangatsika sisa no vataniko tao amin'ny biraony fa nga akory tsy miara-miasa izy ery fofombadinao no tsy nahalala izany tsy vodiny hatrano izany miara-miasa izy fa laza tamiko hery tamin'izay fotoan'izay fa amita hiraka ny mahajanga ka izay no antony tsy nanontaniako any hery mihitsiny satria data tsy niaraka taminakany sady niantso azy foana koa fa mesazery io no henoko foana tao amin'ny finday zany hoe ny andro nandehanana izany no mety nahafaty andrainao koa tatia Tananarivo raha raka ny fanombanana dia hery lasa maraina fa dada maty ny arivo na ny teo anelanelandreo ary roa andro tateo ariana vao fantatra fa maty dada misy zavatra angatahaka ao aminao farany raha sitraka ao ary hoe ahoanao moa izay indray matoritra azonao mba hoentina any amin'ny biraondrainao ve ary aveo mba hoentinao makany amin'ny fasana nandevenana azy fa inona daholo aniva ny antony lavanao an'izany rehetrarehetra izany tena mbala zao amiko mihitsy aloha ka tena mifono zava-miafina amiko mihitsy ny fisianao teo amin'ny fiainako ho fantatrao ihany momba fahazamaika ianao ny any engaviko anao ary tena anakanako anao mihitsy dia aza ambaranao amin'izaniza aloha aza ambaranao amin'izaniza fa mahalala ianao na nresaka taminao ary aza miezaka ny ahalala aloha ankehitriny fa tsy mahasoanao velively zany ataovy ampy aloha ny fahafantaranao ny anarako tsy zany mantsy
fa aza miteny zavatra betsaka ho afa raha vonony ianao dia andaosika andeha. Hatramin'izay nafatezan'izay a dia za mihitsy no nandidy tsy anokafana mihitsy aloha na ampiasana nyity birao ity. Na za koa range androany vao mba hoe hiditra ato indray ato avokoa angamba ny rakitsoany dada saingy avy aloha hitohitra ato aloha izany mandra-pahitany tena marina ny amin'ny antony nahafatesany. Afaka mijerijery sy mikitikity avy aloha. Eny e, avilako hikitika ianao na dia tsy mazava amiko aza ny momba anao rehetra fa matoky ianao anefa fa tsy hamadika velively ianao. Tena efa ela tokoa tato izany no tsy nisy niditra. Jereoko vovoka matevina no mameno ny latabatra, ny boky, ny seza. Ary fahina hoa mahavariana anao eo ambony latabatra eo Andriamatorintsa. Tena hitako ohatran'ny variana dia variana nge ianao izany e. Aleo aloha rebirebeko kely ty tovavy ty mba ahafahako mandinika miadana ny ato anatin'ity birao ty. Hono ara matokely asina azoko mba indramina ve ianao? Iny Andriamatorintsa, azonao indramina ka fa hoana fa misy inona nga? Adino any anaty fiara ho aho le diary fandraisakonao ty iny ka mba azonao alaina ho avy azafady. Ianao koa izany ay ve izany fotsiny e. Ay eto ty raha lakile ny fiaranao angalako azy vetivety e. Ty dia mba eto koa any azafady le ranao anaty fiara ao e. Misy antony ty bokotra ty fa tsy mipetrapetraka teto foana. Dia ity koa izany ny vera nisotroan'le ranom-panafody mahery tsy fantatra anarana. Hoentiny ireo fa misy ilana azy. Soa ihany fa malalaka ny paosiny sery rija asinan'reto. Tsy tiako fantatra raha matokely asina mihitsy matsy aloha ankehitriny ny asako. Ampiko izy fa hitadiny marina fa nampamonenay loatra ny nahita azy votina alahelo sy votom-pahoriana. Tsy nialanenina tamin'ny fitsaboana andrainy akory sady anomanako ny fanadinako ihany koa no anaovako an'izao. Izay sahady izy fa tonga sorena zao iny tsy nahita izay ny tadaviny akory. Andriamatorintsa, tsy hitako mihitsy ange izany diary nolazainao izany e. Tena miala tsiny fa tapotra ny karokoroko daholo koa raha ny tao anaty fiaranao ary tsy nisy akory. Tena lany aika aho ka fa le rano ty le rano hitako. Manao azafady aminao fa kay le izy napetrako tsara tery amin'ny latabatra vao miditra teriko. Tena tsy tsaroko mihitsy. Tena ela vao tonga saina hoe teo le izy napetrako. Ianao koa izany kay manadalana fotsiny. Eo amin'io latabatra izay sy dada no miresaka rehefa resaka mainka ianao ataonay. Ary raha vao misy mandondona dia mitsirika kely aloha dada mitazana dia miteny hoe mbola feno ny fotoanako. Tsy azo adalaina mihitsy mantsy dada rehefa izany tonga ty amin'ny biraony misaotra ny indrindra re nitondra taty. Tsy aloha sika mandeha amin'izay so hariva vao tonga eny amin'ny fasana. Fa nahita mangirana ihany ve aloha nefa ianao tonga tato e? Tsy nisy ninina tao e fa mamerina ny fisaorananao hatrany aloha nitondra taty.
ndry fa iza koa ty tovolahy miaraka amin'ny asana mivoaka avy ao amin'ny toeram-piasandray ity ny andro sabotsy hariva ary toa kodikody be ihany anie izy reto izany fa inona no nataony tao sa ve ino no asolony toerandrainy dia iry izany mijanona amin'ny asany taloha ihany tato ato izay mantsy milaza iry fa tsy arany ny asa ka nanapa-kevitra izany raha matoakely asana hitady olona nampy azy dia namoana ary ny tsy amin'ny ora fiasana no mankaty fa amin'ny andro toy izao inona ireny ho ataoko hoe anaraka an'ireny sa hitady anery dia ilazo izao zavatra hitako izao ireny fa mitsatoka hitako ny hevitra aleo alaiko sary ary sao dia sakaizan'ny vaovao ary io dia ho sanatriva efa izy hery eo mpikarakarany mariazina mahatsara zavatra ihany izany metsika indrery tiana izay fa azoko tsara ny endrika izy roa teo tena tsy misy miafana fa inona ny tediavanao maika be oatra izany ry tiana avy ianao no hoe avy eto akaikoko eto dia jereo tsara reto sary asehoko anao reto aiza hoe aiza ry toerana io araka ny fahafantaranao azy ary aloha hoe ho jereko tsara io jereo tsara ny ampiasana io ko aiza indray fa inona koa ny tiana mambara amin'io sary io ry tiana tena misy tokoa fa aza maika ianao jereo reto sary manaraka reto dia fantatrao hoe izy io tovovavy sy tovolahy io jereo tsara hita fa tsy asina ve ty alaino sary ty ary izy ty tovolahy miaraka aminy ty izay mihitsy ny tiako aseho anao maninona naninona ny tany ampiasana ny asina anao amin'ny andro asabotsy hariva fa taiza ianao omaly hariva tao an-trano aho ka tao aminy io ary nylaza amiko izy fa misy alehany vetivety raha voavy ny resaka tamin'ny antsoatariby izy zako tsy nanadiady fa nalefako izyko fa ahoana ny nahitanao azy ireo ahoana ry tiana fa ahoana nandeha naka mofo mamy ho an'ny eny teny amin'ny kolobe raha ary izay ny sendra natazanako andry zareo za koa moa tsy fantany raha teo ka mora tamiko ny naka ny sarin'izy roa sady lazaiko anao toy ny olona kodikody izany izy roa ny ala tao amin'io toeram-piasana io inona reny mety nalehany tany ary sao kosa ary iny no olona nataony hanampy anao satria ianao ny taraina lava taminy fa tsy araka ao ny asa dia inona no antony tsy nampahafantarany ahany izany izay indray aloha ny tsy fantatro mety ho amin'ny alatsinainy izy vo hanambara izany aminao raha izay ianao hodiana tsy fantatra aloha ny zava-misy fa aleo izy no hanambara mialoha aminao mety hanimba zavatra mantsy ny fanontanianao azy fa manimba zavatra hoana koa tsy fantatrao anie izay kotrehany na inona aiza no halalana koa na polisy miafina ny entiny irery ijeriny ao amin'ny birao andrainy polisy asa hitady izay marina ny antony tena nafaty andrainy olona nianatra ane hiasiny izany rehetra izany tsy fantatrao fa aiza moa ny fanalahidiny birao aningarandry izao any amin'ny asanako izy mihitsy angery tiana no nandety hoe tsy azo hidiran'olona nizaniza tsony ao amin'ny birao andrainy loatsy amin'ny alalany
hitanao amin'izany arako. Tena misy zava-miafina ao ambadik'izany rehetra izany rery a. Izany ve? Ary ao izay lazaiko anao izay e. Avy alao izy a niresaka aminao voalohany. Dia raha toa izy miresaka dia tsy misy afeliny aminao. Fa raha mifanohitra amin'izay kosa dia mihevery ianao tena. Ary ao ka ho mailo fa manakaiky anao ny loza rery a. Ary zavatra hafa no ambadik'izany. Brigadier, manandranao inspecteur Rija. Brigadier Andry, miomansy efa misy asa tsy maintsy totosaintsika ny hariva. Ko toa inona avy ny fitaovana ampiasaina amin'izany ry inspecteur? Dia aiza no ale? Aza miasa saina amin'ny fitaovana entiny se aloha fa aoka za ihany no anomana azy. Mila ny sevonina fotsiny aho. Ay, dia inona ary no tokony ataoko alohan'ny andehanana ary amin'ny firy ny fiangana? Afaka adin'indray eo sika no mandeha. Ko dia mandana aloha se mitady sakafo entina fa eny an-dalana sika no sakafo. Ay, ko inona ary no azoazonao inspecteur? Sa izay etiko any dia akasitrahana avokoa e? Izay entiny se mety avokoa fa aza ela fotsiny any se. Dia mitondra akanjo mafana. Aoka aloha za no anomana ireto fitaovana entina dia asaina batainy brigadier Andry izay mibataina anaty fiara fotsiny avy eo. Inavy moa zany no ilaina amin'reto amin'ny loko reto: araminina, torche, mila angady ve? Aoka hitondra ihany fa so misy ilana azy. Inoko fa misy labozisy afikasoka any amin'ny birao any. Izay ihany angamba ny fitaovana tena ilaina ka. Ay, efa tonga se. Ao eto reto fitaovana reto any anaty fiara dia malaky se so misy mahita ka manahirana. Fa atao inona avokoa reto fitaovana reto inspecteur? Angady, baramina, jiro. Aza be fanontaniana ary se fa toa malaky ireo fitaovana ireo so misy mahita. Eny an-dalana lazaina ny se ny antonatony se ny antonatony ireo raha ohatra hoe liana amin'ireo se. Ay, atao inona daholo reto fitaovana reto? Afa amiko izao. Taloha raha hiasa zany basy no entina ko izao mifanohatra amin'izany. Dia ho sanatria ve? Vonona ve se ry brigadier? Vonina inspecteur fa afaka manaingo sika. Ndao are, ndao se no mitondra ny fiara mialoha. Ka aiza ny diantsika inspecteur? Tsy fantatro akory any. Ay tokoa moa. Lalana izay akaiky alefa any Ambohimanga kely no mitanjona farany indrindra. Ambohimanga kely? Fa ninona marina sika ty e? Zao brigadier. Ahoan'izay inspecteur? Se tokoa ve moa entiko dia tsy ahalala ny diantsika ty fotoana ty. Koa angony ny heritsaina ry se. Angony ny heritsaina rehetra fa tsy toy ny mahazatra no ataontsika an'io fa amaky fasantsika. Inona tsara hoe inspecteur? Amaky fasana? So dia lasa daly tianao inspecteur? Aza vao amiko ny antony naovantsika an'izany fa nahoana no asainao iletra hena tsy fantatro anarany eto? Ary ao ianao mihitsy ny hitondra amin'ny fiara fa malaina? Ajanony ary ny fiara dia ao se hitondrako azy e. Ity sahady ve nareo dia efa mirokoditra. Ty aloha sy mafana kely ao anatinareo ao. Mananao foana ianao inspecteur? Ny any aiko hifanenany raneny toa ty. Asa angamba sy azo. Ianao angamba inspecteur efa leo menaka misangy fahafatesana.
fa maninona raha tsy manao an'izao sika inspektera? Enoy aloha ny tantara fa aza manaitaina be eo ty se ary esory eo an-tsainy se ny verin-dalana fa tsy afaka miemotra tsontsika ka efa tetika matipaika ny ny anio alina ary tsy maintsy vita ny anarany. ka lazao manaiky ary inspektera ny tantaranao fa ny andro ane mandroso alina ihany. Ka ny alina mihitsy anery se no tena ilaina hatanterahana ny asa fa tsy ny atoandro e. Tika gamba oka eo anga hoe mamaky fasan'andro atoandro enonsy ary a. Zany hoe averina ho zahana zany ny razana. Vo ho zahana mihitsy raha ny marimarina kokoa ahafantarana zay fanafody mahery ny mena azy fa tsy natao an'izany izy tamin'ny vao maty. Satria zao hono no afatry ny maty hoe aza misahirana mitady izay nahafaty hafa tonga de aliveno a. De nanaraka ny bokiny zany ny rehetra. Hatramin'ny fianakaviana fa tsy nanao ninina mihitsy a. Afatry ny maty io ko sady le tovavy koa tsy hitany izay natao fa tena tao anatin'ny alahelo tanteraka any ka tsy nanatsafidy tsony. Iem fa de nananavatra izy hoe aza levina fa tehirizo tsara ao anaty vatafitaratra mba ho hitanao matetika de natao satria afatry ny maty. Izy arseny mahalala an'izany a. Fahoana ho inspektera, inona no tena nanosy ianao hanampy an'ity tovovavy ity nefa ne raha azoko tsara de mbola tsy fantany kory ny asanao e. Sady izay indray ilay asa tsy ao anaty fandarana asanao akory. Tantara lava ny amin'izany brigadier, tantara lava. Ny fahitako azy tao anatin'ny adiny iray monja de ampina alalako fa manana adi-tsaina izy, nalahelo, mitomany. Maloka ny endriny tamin'ny fotoana nahitako azy, maloka tamin'izay ary de no atoniko sy nanontaniako ary de zao ny hafarany. Ay, so de manam-pitiavana manokana azy kosa ary ny lehibeako de io no mody mitady hevitra isahiranany ao foana e. Raha izany morisia no antony iray itiavany inona moa no misakana. Ny olana fotsiny efa manana fofombady izy ary efa eo am-pikarakarana ny raharahany izy ireo ankehitriny. Nilaza tamiko kanefa izy fa raha mahomby ny fikarohana ataoko de valisoa lehibe no meny tsy mahamaika nefa ny valisoa fa rehefa vitako ny adidiko aminy izay efa nampanantenaiko azy hatry ny ela de faly fa mandry ampiadanana ny rainy fa hita ny marina rehetra. Ay, fa araka ny fikarohana nataonao hatramin'izay efa mba nisy nangirana ihany ve sa de mbola maizina izy ao e. Ary tena mitombona ve hoe na tena tokoa ingarandrisy sa nisy namony? Hatramin'izao aloha de tsy misy borofo mazava azoko iazonan'olona mihitsy fa na hoela na hoaingana de tsy maintsy hotratrako izay nahavanona ny loza. Anio de ho fantatra ny fanafody mahery mety ho nahafaty azy sady sika koa anery se tiako atonga aleo atsofoketo anaty kirihitra kely eto aloha le fiara eto tsy misy mahita vonony se zany inspektera marina tsy mipararehetra fa nio ve nareo vo ny asany le aiza ary nareo zany
Miasa alina ihany inspektera fa ny anao kosa tia zava-tozany hitondranao aty amin'ny toerana be fasana be sady izay indray mbola hibatarazana hivoaka ao. Inona fotsiny ry sety no nianiananareo ao eto ny fanala dia omeo avokoa ny fitaovana rehetra. Ino za malemilebe vohitsako izany inspektera, tena marina tsy aza mikika miafy eo ilay adala ty iny aminareo iny ny fanalako tsy tsilovina. Tsilovy inspektera dia jereo angana anao fa hijanony etany foko ny farany malaky ianao inspektera, tsy mahetsika ane zay. Ao hoe diky tena nanitsaka diky nareo raha ty ary mba tony amin'izay ary ryse nareo koa ane tsy rery fa miaraka amiko hoe ary mangina fa efa eto anoloan'ny fasana ane tsika izao hoe tsy lovy tsara na oka apetraka eto ty fanaly ty dia ao mba ampio ary se ty naingan'ny rangla manarina ny fasana moa zany zao no anapikanao inspektera. Izay ihany manapiny se aka mafy ry se mafy any se fa kely sisa ao zay hoe ka anaraka se saijanona eto ny tokony ho izy anefa tokony izy zao dia mijery ilay razana ary miara-mibata azy avy eo andory se miara-midina dia tsy misaraka tsy ho zakako rery koa mantsy raha atao ny fandiniana sady efa netiko ihany koa ny fitaovana hitondrana azy araka ny filazany asina dia izy no razana farany indrindra natsofoka tato ao hoe dia niana tsara avokoa. Malaky anao inspektera fa ho sepitra ato ande asika sady kely dia kely ny rivotra iainanato. Itiry seno izy avy se aty ary ao ampio hibata azy aza matahotra se fa tsy misy angatra zany eo na matotory na fahatitsangany efa tsy mitentsony reo lazan'olona fotsiny zany rehetra zany fa tsy misy akory zay ary andao amin'izay isika andeha fa tsy maintsy mamerina nyty razany ty raha mpitra lohan'ny hiposan'ny maray vaovao. Tsy raha avinana ny mahita reto taolapaty miraratsaraka reto azy marokoditra daholo ny tenako manontolo. Tadiavan'izay ianao inspektera olona afaka anaraka anao aty amin'ny manaraka fa tsy ho namanao tsony ny haiko azy efa tena mihitsy. Olona hafa izandray ry se no tadiaviko eo fa se ihany tia se alaza be eraky ny birao anga hoe inspekteur Rijas brigadier Andry nandeha namaky fasana isika se ihany ny makaty fa mivonoana se ka eto raha ny fiara va tsy vitako tsony mitondra an'io mba hitany se ve ny zavatra hitako aloha ry brigadier. Zavatra hitako inona ny zavatra hitako dia inona ny zavatra hitan'ny inspektera so dia laza loza miketo indray ianao inspektera. Vorondolo ry se iny lasa nanidina iny nandinika tsara tsika izy teo mba kanosa mihitsy raha se tika mariny tena tairo mavo ny fiara inspektera aza mijanony etena koa. Herinandro zay ny laza tsy nilaza nininandro mihitsy ange iasina ho any laniko vesa fa inona foana ho aty mahavarinanao ty riery fa inona ty malasa sainanao toy io foana tsy azoko mihitsy ery lasa ny saiko anery asina hoe ahoana re raha rahantsika io ho lafatra ve sa andray fa nahoana moa ka
tsika ny manam-bola e. Ny vola ihany ny herin'ny raharaha rehetra e. Vola? Zany tokoa moa zany a? Vola. Zany no antony ray manontolo na minoko angarandry. Vola. Vola. Zany tokoa e. Iry! Io indray ianao fa lasa vonany. Fa misy inona mihitsy ny raha malasa saina ny teninao no malasa ny saiko hoe hoy aho hoe ny fitiavana zany mbola ambany noho ny vola moa. Ery a, fa tsy azoko mihitsy nge tena tianao ambara ry ery e. Fa nga ianao tsy tia ahy e. Tena tsy manam-pitiavana na mihitsy angamba ianao ka. Sa mampisalasala anao ny fitiavako? Vilako te hitondray stylo aza mitondra stylo fa misy kay aty amiko ka. Tena tsy azoko mihitsy. Fa ina zany ny dirany stylo amin'ny fitiavantsika ry ery. Fiany ianao e. Iza ty olona faritako boribory miaraka aminao ty riasana. Dia inona no nataonareo tany amin'ny toeram-piasana tamin'io andro io? Dia inonao io lehilahy miaraka aminao io? Nalasako ihany anie ianao hiteny fa tsy niloaka mihitsy ny vavanao na dia indray bafa azy io. Naleoko na nontaniana. Tsy mahateny ianao milaza ve zany ianao fa tena tia nefa ny ataonao azy ity mibaribary? Ka fa tsy ilay stylo an-dada ve iny amin'ny heriny e? Ahoana koa no nahatonga nino eny an-tanany? Dada ve zany nanome anazy an'iny? Ahoana izao? Zaza ny tsy ritra mavy an'iny stylo iny tsy nahazo. Ko nahoana mihitsy moa no eny aminy? Andeha aloha e. Velako anao. Omeko teo landro indray ianao eritreretanao tsara ny hanomezanao valiny mahafa-po aho. Hoe izy io lehilahy io. Ary inona no nalehanao tany am-piasana tany? Nalehanareo mantsy e. Dia inona koa no antony nanafenanao an'izany rehetra izany tamiko? Zay? Zaho silitsy zany. Zaho silitsy mihitsy ty sary ty. Ifiza zany nanaraka anay ka naka n'ity sary ty. Zao dia zao ihany a dia ho any amin'ny birao andritra. Fa ny malasa ny saiko dia dada ny nanoratra tamin'ny stylo iny farany. Dia nefa nahoana no eny am-pelantanany ry ery izy? Maninona ny aminy. Nefa ny izy mbola tsy tonga tamin'ny nahatongavany dada tato an-trano e. Zaho koa no mikaroka ny paozin'ny dada rehetra ary tsy nisy ny stylo mihitsy tao. Ahoana ary zany? Izao no nampirina ny zavatra rehetra tany amin'ny dada tamin'ny andro io. Tadidiko tsara fa mosoara, vola maromaro, portefeuille, briquet, izay ihany no tao am-paosiny. Ahoana ary zany? Stylo tena tsy fony dada mihitsy iny. Dia nahoana no eny amin'ny hery? Manomboka mazava aloha ny raharahatra eto. Stylo iray no nanoratana ny taratasy nanoritana ny sariko. Izany hoe rano mainty iray no nampiasaina. Raha marina avokoa ny fitadidin-Ramatoa Eliasina dia any amin'ny hery ny valiny rehetra nahafaty any Ngarandry irainy. Manomboka eto koa dia mila miasa mafy zahay. Aleo aloha antsonina ny brigadier. Brigadier Andry. Manadinao inspekteur?
Zao dia zao mitadiavy ianao namana hiandry ny manodidina ny fonenandramatoakely asina misy eritreritra tsy mampandiny saiko mantsy. Aza ataonareo ambany zavatra izay za kosa lalakafa no alehako. Voaray inspekteur. Ampy ve izay fotoana ny odikidinana izay rehery roviana ihany no faranany tapitra an'io ane ilay iray volana nomeko anao dia omeko lalana ianao antanteraka izay sitraponao aminy fa ny agatahako fotsiny rytiana ny ainy no aoka tsy esorina aminy fa raha izay no ataonao tsy hitantsony koa ianao. Fa iny ty iza ny tianao Zasa izy ka samy tiako nareo roko. Ny zanako aneny ao aminao ry tiany ary ny amailomako anareo tsy iza fa eo ampelantanany asina avokoa. Miala tsiny aminao nefa fa tsy maintsy izy no ampakariko vadikoko. Ay kosa zao no lazaiko anao tsy asana no vadinao fa za irery tsy maintsy vonoa ny asina ny fitantanana efa eo aminao ary za sy ny zanako eo anilanao mandrakizay ihany koa ka ny fomba hoana nefa no anatanterahana izany ry tiana. Daontsika senao hiaraka zao dia zao ary rahanao tsara avokoa izay lazaiko rehetra tondray ianao stylo sy taratasy. Ka hoaiza mity andro efa alina ry tiana fa ina ny tiana tianao atao za aloha ry tiana tsy te hamono olona tsony leo mifona aminao aoka nyjanony tsika tsy hamono olona zany sika fa ahoany ataontsika amin'ny fomba kolaka ny famonoana azy toy ny natao tamin'ireny ihany andao anao ty akanjo mafana. Iza koa raha zany mandondona ty amiko amin'izao alina mangina zao mba mandrebileby toromaso koa zany izaka ianao azafady ary iza ny tadiavinao? Tiana no anarako ary ianao mihitsy raha matoakely asina ny tadiaviko moa ve afaka mampandroso ahy ianao fa nga tena maika be mihitsy ny tadiavanao ahy amin'ity andro alina ty mihitsy ianao mandondona ty amiko ianao anefa tsy fantatra akory tsy mba afaka miandry raha-pitso io azafady. Tena maika dia maika tokoa koa miangavy re aoka mba handroso fa tsy vita eto ambaravarana ny resaka mandrosoa re ianao dia mipetrapetra eny are ento ny resaka ao fa miaino anao ary anampy ianao raha ohatra ka misy zavatra azoko atao ihany. Ilazazany ve no andrebirebenao amin'ity andro misasakala ity tiana moa ty anaranao teo ianao zany le nanadala ny hery fofombatoko hatramin'izay reny za dia za tokoa raha matoakely asinao ary lazaiko anao fa efa ndray 3 volana izao ny kiboko
moa izany ny angatanao amiko? Izany ve dia tsy ho hainao e? Hoe hisaraka aminy hery ve? Omeko anao izy raha izay mifandrinao e. Ary aza manelingely atsony. Omeko azy koa ny marika raha manandritry ny 3 volana. Dia teneno izy teneno izy tsy ho any ampiasako tsony manomboka rapitso, fa tsy afaka ny ahita azy tsony aho. Ary ianao koa no ilaiko aka ny karama ny rapitso amin'ny voalora maraina ny fidiranay. Tsy ampy izany raha matoa kely a. Fa inona koa mbola tadiavinao mihoatra an'izany e? Ny olo tiako efa foky tapiraka omenanao. Ny karamany omeko fa tsy fihiniko. Dia mbola inona koa ny tetavinao? Enao mihitsy no ilaiko miala amin'ity tany ity. Anga tsy tsaroanao fa nasaindrainao miara mitantana aminao ane izy. Dia maninona? Ka nahoana no karama kely toy izany fotsiny nomenao azy? Sa efa nahitana ny soa dia akipaka? Ny hainao ny adala ry madamo Tina moa. Tsy mahay manararoatra ny vitana efa eo an-tanana. Tsarovy raha matoa Tina fa izao zao no eto fa tsy dada tsony ary tsy misy tarata tsy mpanjakana koa milaza an'izany fa miara mitantana amiko ny herinao. Ary izao dia izao rery ihany mandity sy manapaka amin'ny fananana rehetra navelan'ny dada. Tsy te hanao ratsy ianao ary matoa kely asina, fa aoka isika hifampiraharaha tsara. Raha toy ianao ka manaiky fa ny andro tokoa ny mpanana ny rainao ho any hery, dia miala tsy misy maratra isika. Mety izany tsara hoe ty ambaranao ty raha matoa kely Tina ty sao dia lazaiko adaly ianao ka ho tezitra. Fa nahoana mihitsy moa no omeko azy fotsiny izao ny fananako rehetra. Fa inona ny ratsy nataoko no izany no angatanao amiko? Sao e, dia ny mbola tsy mampiasa hery aminao raha matoa kely asina, dia miangavy ianao farany afaka mifanaraka amiko ve ianao sa tsy? Ataovy izay ataonao e. Tsy afaka hifanaraka aminao velively raha ny tenako Eny ary, satria efa tsy azo hifampirarana ianao dia mandidy ianao anaraka izao lazaiko izao. Tsarovy anefa raha madamo Tina fa ato an-tranoko ianao amin'izao ora sy fotoana izao ko ataovy ambany ny feonao ary tsy hery aho akory ka azonao atao amin'izay tianao anaovana azy. Fa io malalaka amin'ny faravarana, mandeha ihany ianao mandeha mivoaka izao dia izao. Fa inona ny dikan'izao rehetrarehetra izao e? Sao dia raha toy ianao manaiky izay asainay atao eto dia tsy misy olona maty eto. Mifona aminao ry asina. Ataovy izay asainy ataonao. Tsy te ahita ny vatanao mitolefika eto anatrehako asina. Miangavy ianao ataovy izay ampanaoviny anao. Renao ve izany raha matoa kely tsy te hamono anao izay fa tsotra fotsiny ny asainay ataonao. Mandraisa ianao taratasy dia manoratra izay rehetra tononiko, dia vitaina ara-dalàna sy ara-panjakana ny rehetra dia misaraka isika. Andray nahoana mihitsy ny terenareo anao an'izany? Ataovy rery asina. Ko raha tsy tany tsy misy lalàna izy tiako. Tsy hainaiko raha honanareo fotsiny eto tsy hainaiky an'izany Aza mihetsika mahery ianao raha matoa kely asina. Basy tsara fanany ity atanako ity Tina. Arao izay rehetra asaiko ataonao. Tsy misy are akory eto na ianjo vonjy toy inona azy ianao. Tsy vaniny ianao ry Tina. Ahoana
Fa inona no nanosikanao anao an'izao hoe fitiavaka rena sa fitiavam-bola? Tsy afaka maly anao intsony izy e. Za zao no miresaka aminao. Ary any fa efana manomboka eto fa tsy azy intsony. Ento aty rery le taratasy stylo nasiako nentinao anoratana. Aingana ianao? Tiana. Ahoana e? Mangina ianao fa izay angatahako mena. Ery a, nahoana ny dia tsy maintsy ho toy izao e? Nahoana ny dia tsy maintsy afara amin'ny toy izao ny fitokisan'ny dadanao hatramin'izay? Aza mifendrofendro eo ry kiala fa soraty izay tononoko a. Ity indray ilay stylo any dada. Ity mihitsy. Ny tanako mihitsy izao no mandray azy. Mazava tsara amiko izao fa toy izao koa no nanaovany any dada. Noteriny anoratra ho ahy. Dia avy eo noteriny isotro ilay ranom-panafody tsy fantatra anarany. Marina tsy fantatro asana avokoa no nafenina rehetra. Diniany tsara ilay stylo. Tsy inona fa ny stylo andray izay adiniko no nanafina azy. Tsy tao an-tsaiko foana fa adino. Aleo izany ny farany ko. Fa ino tia mampiana anan-kiala e? Soraty ny daty an'io dia nisoratra hoe fanolorana fananana. Sa miandry an'izany temaina izany? Tiana. Ahoana e? Tsy izany mihitsy ny fanarahako taminao. Fa ahoana? Inona no voasorana eo izany no tetiavinao asiana temaina izy? Mangina ho aho. Tsy mila anao miteny aho. Efa ela izao no tokony ho vita raha natao. Fa ianao mihitsy ny ela vokenina. Aza mifamaly nareo. Fa hotolorako anareo ny ariana. Raha ireo no ilainareo. Nefa aoka aloha mba hiteny kely. Ino io izy? Inona indray e? Fa ono ahery. Inona ny raha tsy nataony dada taminao no sainao no namono azy? Aza mandatsony ianao ery a? Ka za Toy izao no nanaovanareo azy e. Toy izao no nanerenareo any dada noratra taratasy ho ahy. Dia avy eo izy niterenareo isotro ilay ranom-panafody mahery. Fanafody izay tsy fantatra anarana akory. Tena porofo manamarina izao a. Porofo manamarina izay tena tsy azonao lavina intsony. Ary ity stylo any dady ity a. Nanina tany aminao ty rery? Penina amin'ny fiantson'ny dada azy, isaky mitady azy izy. Tsaroanao? Dia tena vitanao ve rery? Tena vitanao ve namadika ny dada? Mandridy anao ary tovovavy tsara tarehy. Alatsao moramora iny basy eny an-tananao iny raha tsy te voraka eo amin'ny rindrina io ny atidohanao rehetra. Ary aza mihevitra ny anaonao foana fa vao mainka amin'ny mampitombo ny sazinao izany. Rija? Inspekteur Rija no manoloana anao raha Mantokely Asina. Ary aza manahy ianao fa efa eto izay hanampy anao. Ary marina avokoa izay voalazanao rehetra teo dia ny momba ny nahafaty andrainao izany. Misaotra an'Andriamanitra. Sofa tonga nareo. Fa raha tsy izany a, asa angamba izay nahazo ateto. Ny fananana ho lasany eny tsy mampaninona ahy izany. Fa ny haiko matimaty foana ny tsy tohako. Raha ianao tsy aveliko ho faty izany e. Efa hatramin'ny hanikeo ny nanarahanay maso azy roa reto. Ary izao tratra eto an-tranonao izao. Brigadier, indreo ny olonao.
tsy azo ny alana ntsony amin'izao raharaha izao. Sofa ianao ihany koa nitondra azy taty aminay ka nahafahanay nanara-maso akaikikaiky azy kokoa. Ery fofom-batoko ny namono any dada. Fa inona loatra ny antony ery Izay tokoa. No izy akaiky andrainao dia mahita ny mivoaka sy miditra ao amin'ny orinasa dia te hanakarena tampoka, ary tiana sakaizany no anisan'ny namatsy ilay ranom-panafody mahery dia mahery, satria vao tafiditra 2 minitra monja fotsiny tao anatin'ny tenany dia miasa, ary 2 minitra aorian'izay ihany dia maty ny olona izay misotro azy, ary tsy avotra intsony ny ainy. Riza fa ahoana ny namantaranao an'izany rehetra izany ary aivy ianao inspekteur Ao anatin'ny asanay avokoa izany, ary tsy ambalaterony asanay. Fa misy fantainina tiako apetraka aminao aloha Apetrao fa hovaliako e. Nahoana no nafenonao tamiko fa inspekteur ianao hatramin'izay? Izay ve no tianao ho fantatra? Tiako hisongadina eo amin'ny fiainanao ny fisiko, satria raha fantatrao fa izany dia natopo tena fatratra ianao ka honarianao avy hatrany ilay fofombadinao, na dia tsy nahitanao pirofo aza fa izy no namono indrainao. Hitako sy tsapako mantsy fa isaky ny miaraka amiko ianao dia tsy te hiala eo anilako mihitsy. Tsy midika ve izany fa ianao nanara-maso lavana izy dada, tsy efa pirofo ve izany fa tianao ary asina ary ianao? Ritsy, ity ny pen'ny dada tolotro anao fa ianao no solon'ny dada ary koa ho vatoko. Iasina, etsoroako amin'izay ianao raha avako. Ilay pen'ny dada. Tantara nosoratany Olonantoarimamy Ravorimbato.